Anapaka-ampotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Tonga amin'ity andro talata 17 septambra 2022 ity isika riavana ny Timoty faharoa toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no anjara nofinaina ho antsika. Timoty faharoa toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mivavaka aloha isika. Dera sy misotranao izay raha eo no ty andro an'ity izay amikisanao ny zavatry rehetra ao amin'ny lanitra ao dia niteninao. Dia ho fantatra indray fa niteninao dia ainao an'izay mahazo azy tondra fahasalamana ny nofo rehetra ray zanaka ny fanahy masonao. Amen. Timoty faharoa toko faharoa andiny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Tsarovy Jesosy Kristy izay natsangana tamin'ny maty dia avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazantsara izay retako fahoriana hatramin'ny fahatongana azy ohatra ny mpanao ratsy nefa ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahavoafaty. Izany no eretako ny zavatra rehetra no ny amin'ny omby voafidy mba ahazoany ireny koa famonjena dia leo amin'ny Kristy Jesosy mba amin'ny voninahitra mandrakizay. Matoky izao teny izao fa raha miara-miary taminy isika dia hiara-be milamina, raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy, raha mandahy isika izy kosa andahintsika, fa na dia tsy matoky azy isika dia mbola matoky ihany izy fa tsy mahazo mandahy ny tenany. Ray Masilo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia samy itsy ny apôstôly Paoly manambara ny filazantsara. Anapikadrana izy no manambara ny filazantsara ny Jesosy Kristy ka vonona hiaritra ny mafy izy, vonona hiaritra ny mangidy, satria izao no lazainy hoe izay retako fahoriana hatramin'ny fahatongana azy ohatra ny mpanao ratsy. Satria dikany hoe fahatongana anapikadrana. Tonga tahaka ny mpanao ratsy izy noho ny amin'ny filazantsara ary ny akabeazan'ny episty nosoratan'ny apôstôly Paoly dia saika nosoratany tanapikadrana avokoa. Tanteraka aminy teny eto hoe ny tenin'Andriamanitra tsy mahavoafaty. Ny tenin'Andriamanitra tsy mahavoafaty. Ny tenin'Andriamanitra riavana dia Andriamanitra rahateo. Ny tenin'Andriamanitra no nahariana an'izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra no napahaka an'izao tontolo izao. Ny tenin'Andriamanitra koa no mahamonjy izao tontolo izao sy manafaka an'izao tontolo izao. Izy moa zany tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy ilay ivon'ny filazantsara. Maty izy mba hanangana antsika izay maty no voatany ka tonga antsika ho velona ho an'Andriamanitra. Eto Paoly apôstôly dia mamporisika antsika mba vonona hiara-miaritra amin'ny Kristy dia hiara-manjaka aminy. Vonona hiaraka aritra aminy koa dia mara-boninahitra aminy. Vonona hiara-maty aminy koa dia hiara-be milamina. Satria izay vonona hiaraka aminy dia hiara-manjaka aminy. Raha mandany Kristy kosa dia ho lavina. Fa raha matoka ny Kristy dia ataon'Andriamanitra matoky ampahafana. Riavana, aotsika tena atoka n'ity Kristy ity. Tsy vadika aminy, miorina tsara ho aminy, satria ao aminy no andraisana antsika indray ao amin'Andriamanitra. Ho aminy no atongavantsika ao amin'Andriamanitra satria izy ny lalana sy fahamarinana fiainana. Tsy misy makana amin'iray na tsy amin'ny alalan'i Kristy. Koa aoka izasy ianao anambary izany, tsy hitovy izany, ary tsy menatra anambary izany araka ny teny Paoly apôstôly hoe tsarovy Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty sy maty no voatantsika. Natsangana tamin'ny maty. Jesosy Kristy velona, ary velona manakizay. Jesosy Kristy efa ny tenan'io satria velona aho dia velona koa ianareo. Tsy voazo ny fahafatesana tony zasy ianao satria efa resin'i Kristy ny fotako sy ny fotanao amin'ny fotan'ity zao tontolo izao ity. Dia mitoera tsara amin'ny Kristy dia lazao sy ambarao zany fa resin'i Kristy ny faratsiana rehetra sy voatana mba amin'ny fahafatesana satria natsangako velona izy mba namarina sy hanamarina anao ampetraka ravan'Andriamanitra izy fonao sy ny fonanao amin'ny fonana manakizay. Amen. Tera sy misotranao izay raha eo fa velona ny tomponay ary tsy mahatsony izy fa velona manakizay anao fonanao anay. Ampahireza izay mba hitoetra tsara ao amin'ilay anao izay manana fahavelomana rehetra sy nandresy ny fotanay
sy mandesy ny faratsinay ary nandesy ny favatisanay. Tehirizo ao aminao zay Jesosy. Fakana miza moa zay fa ianao no manana teny fiainana manak'izay. Dia afahafantarana anay fa tsy voasakasakana mihitsy ny filazantsaranao satria ianao raha teo dia Andriamanitra velona kara-miasa ianao iza no asakana anao. Dia sitraka ny ary hivavaka ve anay zay ny an-danitra. Masina ny anaranao, tonga ny fanjakanao. Atao ny sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra. Minay miny amina sahazo anay mamela ny lepokay tahaka na melana izay meloka taminay aiza mitondra anay fakapana fa manafanay amin'ny ratsy no fanjakana zilery amin'ny voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano tononona menahary zanaka fanamasina zao iso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny manak'izay amin'ny Kristy, efa niakatra faoriana vetivety anareo dia izy no tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Miara maty amintsika dia hiara velona aminy, ary miara miaritra amintsika dia hiara manjaka aminy. Ho azy anie ny fanjakana manak'izay. Amen. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra kely ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.